eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely. Salama tompoko, ny famindrapon'Andriamanitra ny ho amintsika tsiraray avy isam-batan'olona dia ianareo zay efa eopotry ny fahita lavitra amty androany ity. Ny afatra entiko anareo androany dia toyny tamin'ny heriny ihany. Afatra mampafantatra anareo ny mahazava-dehibe ny fananana finoana. Araky ny nambarako, io Andriamanitra ivavantsika io Andriamanitra tompontsika io, dia Andriamanitra mahagaga. Izy tena no nilaza izany any bokin'i Jeremia 3:7 manao hoe, indro zao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga zay tsy va. Izy ihany koa no Andriamanitra mpiainy vavaka ary mpamaly vavaka, ary tena volona be mihitsy izy maneho an'izany fahasoavany zany ho andreo olona zay manompo azy. Ahoana hoy izy any amin'ny Jeremia 3:7 hoy izy hoe, antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy fantatrao. Ary izy ihany koa no Andriamanitra tsy manadiny sady tsy mamela ny olona manompo azy ho rery zany mihitsy. Ny eritreritsika no mihevitra hoe manadino atsika Andriamanitra na mamela atsika ho rery, ndrindrindrina moa rehefa tojo olana tojo zavatra sarotra. Tsy atompoko, tsy manadino atsika mihitsy izy, tsy mamela atsika ho rery zany mihitsy izy. Zany ny toetra n'io Andriamanitra io, satria olony isika. Ahoana hoy izy raha nampitondra faminaniana any Isaia mpaminany, Isaia 7:7 hoy izy, moa mety manadino zana aminony vany vehivavy ka tsy amindra fo amy zanaka naloky ny kibony. Eny mety manadino ihany izy, mety manadino, fa izao Jehova Andriamanitra ao kosa tsy mba manadino anao. Efa vita tomboka vatsa eo atanako ianao, ay ianao, oloko ianao. Ary any amin'ny 9:40 de zao miteny manao hoe, amafisiko, indro efa vita tomboka vatsa eo atanako ianao, oloko ianao, ay ianao. Riavanao, zany ny momban'io Andriamanitra zay ivavantsika sy tompontsika io. Ny Baiboly ihany koa etsan-daniny de manamafy fa izy no Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra. Salamy 7:7 zay manasitrana ny aretinao rehetra. Izy no Andriamanitra mpamaolana ary manana fomba maro be, tena maro be entina amahana ny olana misy eo amitsika olony io Andriamanitra io. Izy no Andriamanitra mitondra ny olona manompo azy ho amin'ny fitahiny, ho amin'ny fanambinana, ary ho amin'ny fahomiazana am'izay zavatra rehetra zay atao. Ary rehefa tena mandinika amin'ny Baiboly de hitako fa tena tian'Andriamanitra ary mahafinaritra azy mihitsy ny maneho an'izany fahasoavana rehetra zany eo amitsika olona manompo azy. Ahoana hoy ny voalazan'ny Baiboly any amin'ny Romana 9:12 any, zao voasoratra, Andriamanitra zay tsy niaro ny zanan'ilay tokana fa nomeny atsika mamaim-pona. De hoy ny toan'ilay teny, tsy omeny atsika miaraka am'izay kova ny zavatra rehetra. Mba dinio nge zany teny soratra masina zany, ny zanaka lay tokan'Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy azy, fon'Andriamanitra raitsy to nomena atsika mamaim-pona, nefitsika zanak'olombelona amin'io mpanota olona ratsy. De mba dinio setra rehetra tsy omena atsika miaraka am'izay kova ny zavatra rehetra, ny fahasoavana rehetra. Ary any amin'ny Korintiana 2:7 moa dia mbola zao ihany kely voasoratra hoe, fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na de nanan-karena aza izy de tonga nahantra, na de Andriamanitra aza izy de naneritena tonga olombelona, mba ninona, mba ahampanan-karena antsika zay mino azy ny fantrany na ny alahelo zay nahazo an'ny Jesosy Kristy.
zany ny momba an'io Andriamanitra ivavantsika io. Fa izao tompoko tsy ho tonga eo aminao mihitsy, tsy ho tonga aminao mihitsy anefa zany fahasoavana be izany tsy ho tanteraka ary tsy ho tsapatsika velona eto ambony ty tany ity mihitsy zany raha ohatra ka tsy eo amitsika ny finoana na ihany koa hoe tsy manana finoana isika. Azavaiko aminareo aloha fa ny finoana de fandresen-dahatra atao anaty, fandresen-dahatra atao anaty fa misy izy sady mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy. Fandresen-dahatra atao anaty, fandresen-dahatra atao anaty fa ny vavaka ataonao ohatra de fa henin'Andriamanitra ka tsy maintsy valiny satria iza ianao olony ianao, olon'Andriamanitra ianao. Ny finoana ihany koa de fandresen-dahatra atao anaty, tena hoe fandresen-dahatra fahababoly fa ny baiboly no tenin'Andriamanitra marina ary tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka arak'izay voasoratra ao zany. Akoatra zany rehetrarehetra zany dia milaza ihany koa boky Hebreo 1:12 fa ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina fa ny onany amin'ny zavatra tsy hita. Zany hoe misy zavatra antenainao satria efa nentinao ambavaka, satria efa nirinao, dia ny finoana am'izay fotoana zay fatokinao anaty fa ny zavatra anantenainao iny de ho azonao amin'ny fotoana hitan'Andriamanitra fa mety, na hoe fanehoana zavatra tsy hita, zavatra tsy mbola hita masonao, zavatra tsy mbola reny sofinao, fa saingy zao kosa hoe efa nentinao mambavaka, efa nentinao teo anatrehan'Andriamanitra de inona zavatra mitranga nofinofisinao toy ny efa tanteraka sahady, zay le atao hoe finoana tompoko. Ko raha manana finoana tahak' zany ianao, ianareo zay mahita sy mandre amty androandroany ity dia zao ny teniko ahitan'Andriamanitra ianareo ary ahitany voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Efa nambarako taminareo tamin'ny heriny moa fa mila manana finoana isika, fa zay no antoka mahatonga atsika afaka hitan'Andriamanitra miasa, manao zavatra lehibe sy manao zavatra magaga. Fa rehefa tsy hitan'Andriamanitra eo amitsika kosa ny finoana, tsy manana zany tsika dia araka tengo teo ihany tsy misy azon'Andriamanitra tao, tsy misy azon'Andriamanitra tanterahana. Ohatra zao le nambarako tamin'ny heriny ahoa Mateo 7:3 ka hatramin'ny 9:20 tonga tao amin'ny tanàna zay nahalehibe azy Jesosy tao Nazarety zany. De rehefa tonga tao izy dia navarina dia tsy manao zavatra lehibe maro tao izy, toy ny hoe fanasitranana, fanafahana, fagagana. Inona ny antony? Satria voalaza ao amin'ny Mateo 7:3 fa ny olona tao tsy nino azy, tsy nanana finoana an Jesosy. Kanefa tantarany soratra masina fa nataiza toerana nisy an Jesosy tam'izany fotoana zany, tany ny toeran-kafa tiako tenenina amin'io, dia tsy takatry ny saina zavatra nataony Jesosy Kristy fa ny marary rehetra nosotraniny, ny jamba tonga teo anatreny nampahiratina, ny narenina nataony nandre, ny mona nataony teny, ny mandringa no sotraniny, ny kilemaina no afahana, reo zavatra tsy fahitan'ny olona hatram'izay dia nataony Jesosy hitan'ny olona, nataony Jesosy tsapan'ny olona, ka natonga ny olona tam'izany fotoana zany gaga sy talanjona, tena gaga sy talanjona. Andika vakitsika voasoratra ato amin'ny Mateo 5:10 zao de ny 7:30 ary firaiky amby 30 eno tsara ke voasoratra ary raha niala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galily izy ary niakatra nakeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary maro hafa koa
ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy dia nahasitra anazy izy ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny miteny ny kilemaina sitrana ny mandringa afaka ary ny jamba nahiratra dia nankalaza an'Andriamanitry ny Israely izy. De tak zany akeo atao amin'ny Matthieu 10:20 andiny faraiky amby 20 ka hatramin'ny andiny 20 fa olona tsy mendrika hanositranina akory satria kananita tam'izany fotoana zany maty Jesosy raha tonga tety ambony tany talohany nahafatesany teo ambony hazo fijaliana dia tsy natao hoan'ny olona rehetra fa natao hoan'ny jiosy ihany, natao hoan'ny zanak'Israely ihany. Fa taorina fahafatesany teo ambony hazo fijaliana zay izy vao natao hoan'ny olombelona rehetra. De averiko le teniko teo hoe talohany nahafatesany teo ambony hazo fijaliana dia tsy natao hoan'ny olona hafa firenena Jesosy. Kanefa tantarain'ny Baiboly ao amin'ilay Matthieu 10:20 le nambarako teo andiny faraiky amby 20 ka hatramin'ny andiny 20 de nisy vehivavy hafa firenena, vehivavy kananita, vehivavy tsy mendrika omena apahany kely na de amin'ny fahasoavan'Andriamanitra azy kanefa nagaga sitrana ny ankizy vavin'io ramatoa io satria nahoana? Satria zany no asa nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny toerana marobe satria nanana finoana izy ireo. Ny olona atao Galilea reo fahasoavana be deabe reo no nitranga atao fiainan'ny olona satria hitan'i Jesosy fa nanana finoana ry zareo. Ity vehivavy kananita ity sitrana ankizy vaviny na de tsy mendrika omena zany aza izy satria hitan'i Jesosy fa nanana finoana izy ireo. Fa tao Nazareta kosa lay nambarako taminareo teo dia tsy mba nahitana zany, tsy mba afaka nanao zany Jesosy Kristy. Ny antony satria ny olona tao tsy nino any Jesosy Kristy, tsy nanana finoana any Jesosy Kristy. Ka ny tiako ambara zany de zao, zava-poana tompoky ny maha kristianina anao, zava-poana ny maha olon'Andriamanitra anao raha ohatra ka tsy manana finoana ianao. Enina de nivavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra ho anao azy, nivavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra ho anareo dia tsy andaitra, tsy ho tanteraka raha ohatra ka tsy manana finoana ianao. Ataoko fa mazava le tantara no tantarako taminareo teo, tsy nino Jesosy ho Messi, tsy nino Jesosy ho Kristy ny olona tao Nazareta. Ny nandraisany an Jesosy de hoe olombelona tahaka azy ihany, tahaka azy reo ihany. Eno tsara keny fomba fitenin'ny zareo tam'izany Matthieu 10:20 de vakitsika ny andininy 5:20 tsy le ty va lay zanaka mpandrafitra zay nafantaran'ny olona azy tao Nazareta, tsy Maria va no anarany reniny, ary tsy Jakoba sy Josefa fa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny, ary ny anabava moa tsy ety amintsika avokoa va izy, ko avy taiza no nazaony le ty zany zavatra rehetra zany. De andininy 7:30 tafitoana tamin'izy vokany de zay nambarako zay tsy nanao asa lehibe maro tao amin'ny tanàna Nazareta Jesosy Kristy. Fa re olona tany amin'ny toeran-kafa kosa tompoko de tsy mba toy zany, fa tao am'ireo olona ny finoana fa Jesosy no Messi, Jesosy no Kristy, Jesosy no mpamonjy, Jesosy no mpamaolana ho an'ny zanak'olombelona velona eto ambony tany ity. Ry zareo Galileanina zao de zany mihitsy no nanana finoana izy, ary zany no antony natokany olona rehetra ny rohatra nanatona Jesosy Kristy, samy mitondra ny mararina, samy mitondra ny olana dia nositran'i Jesosy ny marary no van'i Jesosy ny olana teo fiainana. Zany no natokan'ilay vehivavy kananita sitrana nefa olona tsy mendrika ny ray fanasitrana satria nanana finoana izy, hitan'i Jesosy fa nanana finoana izy. Mbola hita tara aminareo zava-misy ihany eo tam'izany fotoana zany entiko manambara aminareo fa zava-dehibe ny fananana finoana, ka mahatonga manentana anareo hoe mila manana finoana ianareo raha tia hita n'Andriamanitra miasa, ary raha tia hita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo mandritra ny androm-piainanareo eto ambony ty tany ity.
ato amin'ny asa apôstôly toko fadimy no vakitsika amin'ny anaran' Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fadimy de zao no voatantarao. Asa apôstôly toko fadimy am'diny 12 ka hatramin'ny 19 to zao mivoasoratra. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantara sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra ny raisana teo amin'ny fialofan'ny Solomôny, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sandray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy zay nin'ny tompony nanampoisana, ka de nety teny an-dalambe azy ny marary ka napetra teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azo ny tadidy ny Petera ay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto de sitrana avokoa izy rehetra. Zany tantara zany de manambara fa tao amin'ny olona tokoa ny finoana. Zany no antony natonga ny olona maro be nanatona an'reto apôstôly, satria tao amin'ny finoana fa ao am'reto apôstôly reto ny tanan'i Jesosy na ny tanan'Andriamanitra. Tao amin'ny finoana ka natonga ny olona nitondra ny mararina, nitondra ny olona mandringa, nitondra ny olona nampahorian'ny demonia hoe hoentina hoanatrehan'ireo apôstôly mba miatrandreo apôstôly tanana, mba anaovandreo apôstôly vavaka fanafahana, mba atonga ny olona hositraniny. Tao amin'ny finoana. Zay no antony natokany hoe Jerosalema ray mantolo de nirohatra nanatona andreo apôstôly. Ny manodidina Jerosalema mbola nirohatra nanatona andreo apôstôly. Inona moa ny anatony andreo apôstôly? Fa matoa nanatona izy de tao amin'ny finoana fa misy tanan'i Jesosy, misy tanan'Andriamanitra ao am'ireo apôstôly. Ary dia tantarain'ny Baiboly tokoa fa zay nentina teo amin'izy ireo de sitrana avokoa. Andoko de vakitsika ny 19 ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema de nivoroko nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto de sitrana avokoa izy rehetra. Tena tao amin'ny finoana nanana finoana ry zareo. Zany no antony natonga ny reto vahoaka reto hoe rehefa tsy nametra tanany intsony ry Petera sy ny namany, tsy haiko moa zay antony, dia napetraky zareo tena amoron-dalana teny an-dalambe reo olona marary, sasany bataina tamin'ny alalan'ny farafara de napetraka tena amoron-dalana. De zao no tao an-tsain'ny olona hoe na de nialako ry Petera fotsiny ihany azy no mandalo ambon'le marary, mandalo amin'ny havana iza marary de ho sitrana ny mararinay. Ary de sitrana tokoa. Finoana no fototra natonga andreo olon'ireo nandray fanasitranana, nandray fanafana, nandray fahasoavana. Satria zay mihitsy ny toetran'Andriamanitra miasa eo amin'ny olona zay manana finoana izy. Ka zay inonao fa hain'Andriamanitra de ho amarin'Andriamanitra. Zay inonao fa vitan'Andriamanitra manao le izy dia ho amarin'Andriamanitra. Tak zany ihany koa ato amin'ny asa apôstôly toko fa 14. Andoko de vakitsika 15 hoe asa apôstôly toko fa 14 ka le 15 de zao mivoasoratra 15 Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra, na le mitongotra hatrany an-kibon-dreniny izy ka tsy afaka namindra. Izy nary amin'ny Paoly nitoroteny, ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa manam-pononsitranina io de niteny tamin'ny femahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao. De niatsamotsamotra raha lehilahy ka nitsangatsangana. Tany amin'ilay tanàna tao Listra ihany koa dia tany Paoly apôstôly no nitoroteny, nanambara ny tenin'Andriamanitra, nanambarany amin'ny Jesosy. De inona zavatra nitranga teo ampitoriana teny Paoly de natazana lehilahy anankiray, lehilahy nalematra na kibon-dreniny. De hitany le lehilahy, hitany tao amin'ny fanahana fa tena manana finoana hositranana io lehilahy io. Tena manana finoana hositranana io lehilahy io. No zany tsy nisalasala Paoly, nivavaka ao an'ilay lehilahy, ny teniny fahasoavana tamin'ilay lehilahy. To zao ny teny nataon'ny Paoly. Izy nary amin'ny Paoly nitoroteny, ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa manam-ponositrana io de niteny tamin'ny femahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao. Zay fotsiny teny nataon'ny Paoly. Niaraka tamin'izay tompoko tonga de natanjaka vata tena an'ilay lehilahy nalematra ny kibon-dreniny, ary afaka nijoro de nanomboka teo de sitrana tsy niverina tamin'ntsony ny aretina. Ry hafanao, mbola tiako amafisina aminao ihany fa raha manana finoana ianao de hitan'Andriamanitra miasa ary hita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsaroky ihany koa re mandeha zay
efa ntataraiko tetany izy ity nisy olona telo mianaka tonga tao amboroko ino moa no antodinonakao amboroko satria nanana olana zareo narary lay ramatokely telo mianaka zareo tao mpivady kely miaraka amin'ny reniny ny antondiny tao de hoe mba hivavahana satria mino izy fa mpanompon'Andriamanitra ny telo tsisy antony atokavany eo tompoko za tsy manana fanafody mena azy za tsy dokotera-pitsaboka mahay mitsabo olona marary fa ny finoana nananan'izy ireo kosa de lehibe hoe raha hivavaka hoa io mpanompon'Andriamanitra io pastera io dia hivan'ny olana ho sitrana tak zao ma tsy nytantaran'izy telo mianaka ireo mpivady vao reto olony reto bevoka lay le vehivavy ramatokely de asa tsy saroka zay bevoka telo volana teo eo angamana dia mandeha raha foana de nitsabona tamy dokotera mbola mandeha raha foana nampidiriny hôpitaly mbola mandeha raha foana nampiasaina vola amkarena nananany mba hitazomina le zazo kibo mbola mandeha raha foana ary tamy farany azy lay dokotera de tsy namety tokintsony fa ho voatazo no zaza io satria tsy nitsatra nandeha raha tao anatin'ray volana mahery kely teo ary na ny fianakaviny retolondreto aza de efa nanakivo nanaketraka hoe tsy tany itsony io e aza mieritreritra ny andany vola itsony andany vola amy fanafody andany vola amin'ny hôpitaly satria lafo be mihitsy vidin'le fanafody zay nasainy dokotera nomena azy aza mandany vola am'zany tsony fa tsy efa be de be loatra zay raha very zay ka tsy tany itsony io farany de nanapa-kevitra zareo hoe andeo anatina pastera le finoana nananany na tonga azy reo nanatona de nyresaka tamiko de nataoko mivavaka fanafahana nataoko mivavaka fanasitranana no teneko tamin'ny anaran'i Jesosy ny ozona mitondra fahafanjaza mba ho tapaka no teneko tamin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy-pamozaza onkibo mba hiala tanteraka de akory zava-magaga vita ny vavaka tsatra mandeha raha de mbola niteny ray ny olona tateorina rehefa tsatra mandeha raha sampony io zaza io satria efa be de be loatra ny raha vely tao anatin'izay ray volana zay ho teraka ihany ianao fa sampony io zaza io de inona ny trango teraka somatsara lay ramatokely tsy sampona zany ny zaza normalna ny zaza manaka ankehitriny mbola salama tsara ny zaza ka hitanareo am'zany ry havana fa le finoana nanany olona mihitsy no mahatonga an'Andriamanitra manao hetsika lehibe sy magaga ary mahatonga an'Andriamanitra manamarina ka ny tiako ambara sy mafisa zany amitsika rehetra mahita sy mandre ihany ty androandroany ity de zao hoe zay inonao no ataon'Andriamanitra tanteraka aminao raha mino anao fa efa niainy vavaka nataonao io Andriamanitra io satria nitondra mambavaka ianao fa misy olana lehibe nazo anao raha mino anao de araky nytombavaka ao iny mihitsy no ho amarin'Andriamanitra sy ataony tanterako amin'ny fiainanao raha nisy zavatra nitalaonao nitarainanao tamin'Andriamanitra hoe zavatra mahirinao ho tonga aminao tsy mety tokatra am'zay tsy mety tokatra am'zay fa androany anao mino am'zay fa iny zavatra nitalaonao nitarainanao tamin'Andriamanitra iny raha inonao fa efa ianin'Andriamanitra ary tsy maintsy valiny satria olony anao de tiako milaza aminao fa dia ho tanteraka aminao zavatra nirinao sy ny zavatra nitarainanao sy nitalaonao tamin'Andriamanitra satria zay zavatra inotsika ihany tompoko no ho ataon'Andriamanitra fiainatsika izy tsy miasa tsy manao zavatra lehibe sy magaga amin'ny olona zay tsy manana finoana izy raha marary zao ianao ataoko hoe matoreo mpandrina anao am'izao fotoana zao marary na mety efa ela anao teo mpandrina na rary de tsy nety sitrana mihitsy tsy nety sitrana mety efa nandreny torotianikiany anao fa tsy nety sitrana fa androany anao mana finoana am'zay fa ho sitrana dia vitanao ny herin'Andriamanitra fitsanganao mpandrina anao dia atanjaka toy ny olona rehetra ny finoanao no mahatonga an'Andriamanitra mitrantsehatra ka manamarina zay zavatra inonao sy zay zavatra andrasanao amin'Andriamanitra tena magaga io Andriamanitra io ry havana tena mahatalanjona ny fiasany iny de zao zany tena fantanina amperako amitsika rehetra te ho sitrana aza ave ianao zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao te ho voavonjy am'ireo olana zay manjoanao ve ianao te atsapa zany hoe Andriamanitra mita Andriamanitra manambona Andriamanitra mampahomby am'izay zavatra atao rehetra ve
ianao zay mety sy mandrea am'izao ry zao. Tsotra mivaliny, manana finoana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, manana finoana fa tsisy zava-magaga zay tsy hain'Andriamanitra atao, manana finoana fa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko anareo zao de hiasainy aminareo eny ny herin'Andriamanitra, ka zay ilainareo, zay tadiavinareo dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka tokoa. De nytorevitra anankiray omeko atsika, raha tiatsika tena anna finoana lehibe ary anna finoana isan'andro ary anana finoana mitombo de izao. Voalohany mila mamonjy fotoam-pivavahana homban'ny herin'Andriamanitra ianao. Zay zany, mila mamonjy fotoam-pivavahana homban'ny herin'Andriamanitra ianao. Tsy ny fotoam-pivavahana rehetra misy aloha tsoroko hoe ataoko fa tsy diso zany dia misy herin'Andriamanitra miasa. Fa misy kosa fotoam-pivavahana de tena isaorana an'Andriamanitra lehibe fa ao ny tompo, manatrika ao ny tompo, miasa ao ny tompo, ary ny heriny dia ataony tsapan'ny olona rehetra zay tonga ao. Ka mila mamonjy an'izany fotoam-pivavahana homban'ny herin'Andriamanitra zany ianao. Faharoa, mitovy am'izany ihany koa, mila mandre ny tenin'Andriamanitra homban'ny herin'Andriamanitra ianao. Mila mandre ny tenin'Andriamanitra homban'ny herin'Andriamanitra ianao. Satria ny tenin'Andriamanitra zay torina homban'ny herin'Andriamanitra, zay ihany tompoko no mampitombo ny finoan'ny olona, mametraka finoana ao anatin'ny olona. Ahoana ho Paoly apôstôly any amin'ny Romanina toko 10 andiny fafito amby folo, ny finoana ho izy de avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Am'dika teny hafa de tak'izao, ny finoana de avy amin'ny toroteny spesial, toroteny voatokana ho anao. Ny finoana de avy amin'ny rema, zay zany dika teny hafa. Ka le teny spesial io tsy ho tsapanao io raha tsy mamonjy fotoam-pivavahana homban'ny herin'Andriamanitra ianao. Ka rehefa mandre toroteny spesial foana ianao, isika fotoam-pivavahana atreanao de hitombo finoanao, miamatanjaka finoanao, ary ho tsapanao am'izay fa ahitan'Andriamanitra miasa, ahitan'ny herin'Andriamanitra magaga eo amin'ny fiainanao ianao. Fa manarak'izany ihany koa de tsara raha ohatra ka manokana fotoana mandoalika mivavaka foana isan'andro anao. Atao visa maraina mandoalika mivavaka, atao visakariva ihany koa raha azonao atao mialohan'ny atoriny. Ny vavaka zay ataonao mantsy de no proof anankiray fa mino fisin'Andriamanitra ianao, ary matoky azy ianao. Matoky azy ianao fa iananao Andriamanitra, de ataovy isan'andro hivavaka mandoalika io. De mafiso anatin'izany ny fanekanao fa ianao de anompo an'Andriamanitra, ianao de anaraka azy, ianao dia tsy vadika mihitsy. Ataovy zany fa ho hitanao fa hitombo hery ianao, ary dia hitombo ihany koa ny finoanao. Ary farany moa ho any fiangonana Refy Androrakely dia tsy mitsatra ny manasa anareo mpanaraka ny fandaharana. Mety efa mambola na mataona angaby ianao no nandreny toroteny nataonay, de hoy aho hoe so de zao kosa ny fotoana tompoko, ialanao any tokantranonao am'izay ka amonjenao fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androrakely. Mino fantson'Andriamanitra amonjenanao zao fandarana eniny sofinao zao, ka de tongava io moa ny fandaram-potoana isika ny alahady, misy fidirany efatra izay, ka zay mety aminao no vonjenao, na le fidirana voalohany amin'ny 7, na le faharoa amin'ny 9, na le fahatelo amin'ny 12, na le faefatra amin'ny 2 ora sy sasany. Io ihany koa ny fandarana andavanandro tsy miova, ka de asainy anareo ho avy tompoko. Ivavako anareo am'izay aza ao am'izao famarana izao. Raha mila anareo de intefany aminareo ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao. Ka ho sitrana ianao zay marary, hivan'ny olonao fiainanao, ho vonjen'Andriamanitra ianao, ahita ny herin'Andriamanitra mitay ianao, ary
Israeliany lay tombotsy to Israeliany no mena tera sy vonatra ny am'izay fahasoavana omen'Andriamanitra anao amin'ny alalana vavaka ataoko izay apetrao amin'ny fonao tananao na raha afaka mandoalika aloha de mandoly mihitsy fa hivavaka tsika tompoko ry Andriamanitra io isaorana ane anao lay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay misaotra anao afa afaka nanambarany tianao tamin'ity androandroany ity ko de manonona famindraponao aho ho an'ny olona rehetra zay nandreny teny tamin'ity androandroany ity ary zay nony olona de atao fitaterako amin'ny fiainana fa ny anjarako mpanomponao de ny manao vavaka amin'ny anaran'i Jesosy sy tranoko ny mara rehetra na inoninona rehetra nazo azy amin'ny anaran'i Jesosy vahako ny olana misy amin'ny fiainana toeriko amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny demony mpitondra olana tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny herina ozina mahatonga olana tsy mety miala ary tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina ho ambinina ho ataon'Andriamanitra mahomby ane ny tsiraray avy tamin'ireo olona zay nandreny torotenina ataoko tamin'ity androandroany ity ianao Andriamanitra tsy toy no atateraky zany rehetra zany ary amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako ka de misaotra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen zay zany tompoko no afatra nentina ho anareo androany raha soa raha fahasoavana samy tahin'Andriamanitra daholo sika rera tompoko veloma tompoko eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely